izay nge tadio tsara nefa filompanorona anay nge filompanorona anay fa tsy mpanao didijadony izy akory raha tsy zany de inona ny tenenanay rehetrarehetra fa de miantso fony zay zay tsy zazakely aneko solobavamboaka koa fa rehefa mifarany kosa dia tsy maintsy maka ny hevitry ny filompanorona zay ka ny tenenako eo to mifafy tanao ngambe fafy sanky fafy io antoko politika ara-dalàna io ary ny fanara raha hitanao ngamba fa miboribory tany fadimy mpanao politika rehetrarehetra ao avokoa matony safidy anany filompanorona matony safidiny hoe ny atoko fafy ny tahaky listany député mamparatany manana ny heriny mifafy eto Tananarivo hitanareo ngamba tamin'ny voka-pifidianana reny ny dikan'izay zay fanapahan-kevitry mapara fanapahan-keviny ihany mbola izy fivorimbe fa fanapahan-kevitry mifafy dia mpanohitra zay am'izao fotoana zao fa zay tsy afaka nisy ena maso zay tsy lelaka zay tsy anaradreny rano risy ary marina ny teninareo fa atoizako ny teniko raha tokony etikakaka safinavanga hatrany ambolohany dia misy miova hevitra eny anda ary fovakevikevitra itsanandro io tompoko mapotika an'ity fireneny ity tsy vaolana le fametrahana fialana ho député satria ianao a misolo tena ny vahoaka ny anange ny hevitry ny vahoaka ny nanotaniko e rehefa talona metrahanay ny dossier anay to amin'ny intérieur dia nanontany hevitry ny mpikambana rehetra zay fa tia moa ny projet tratravitra tonga teto satria avy any Tsimbazaza zay de tonga teto hoe inona ny toerantsika vao tsy nanendry fotsiny satria za ane nampanantena vahoaka hoe iaro anareo ahako anao lalàna an'izao zay ho tanterahana am'izao ny arisy ary zay nge ny fanarana tamin'ny vahoaka dia rehefa maro an'io tsika dia metraka premier ministre tsy fantatra akory le tao zay nge le olana amin'izy ataoko ola moa ny aneran'io premier ministre eo tanterao ty zagny afanaraka taminy fa raha ny premier ministre mampara ny tao afaka niterenay izy afaka nanaovana motion de censure fa tinona vaoaka ka mifanapahan-kevitry ny fafy no miteny hoe zay dia mpanohitra satria zay tsy afaka naindraiky mihitsy am'izao nareo ve dia tsy mahatsapy nareo mpanao gazety fa tsy efa tokony fanoherana no ataony mampara am'izao na zao amboletra zao fotsiny hoe andro alahady arivo ny fanarahana tao tompoko avekeo teo any raha latsinay no natao ny fividianan'io na talata nandray anjara ako fa nao na fitahana oatra zany olona hoe dia tableau ve zany dia misy tableau misoratra ao tableau hoe amin'ny latsinay ianao mivory dia any an-trano anao mijery télé dia misy toratra indray hoe olona mifidiny hitanao 12 andro any meny gouvernement tanay fa tsy roa andro ka zay zavatra zay ny toerinay amin'ny ara-dalàna fa za milaza aminareo fa raha tsy misy mijoro am'izao fotoana zao fo matikena maso ao hoe aloaloha iasan'inona iasan'ovana isy référendum moa zao no mitoy isy référendum mandray ho anamboatra lalam-panorenana ifanaraka amin'ny eritreritry ny mpitondra ao am'izao fotoana zao nge dia zao mampalelo lasa fananganana azy vie malaram-pameny eto amin'ity fireneny ty ndanina koa makany any fofokotany any any aminay ao aokerany ao misy bandy kely TGV zay izy taloha dia aveo fafisainky izy taloha dia aveo lasa TGV dia zao lasa SVM tsy le premier ministre io nitoeriko niarany sakafo aminay to am'pondoko tsy io nitoerin'ny fafy tsy ny premier ministre olona fa le lalam-panorenana zay milaza fa ny maro anisa ao ny antemera-pirenena no manolotra ny premier ministre ny olona tompoko no mitondra fanovana fa tsy rivotra akory na fanamasina ka raha tsy le olona miheverinay fa afaka natanteraka an'io napetraka tao tsy ny filoham-pirenena rerany no miasa eto akory izay nge tena akaiky vahoaka indrindra izay ny tenena vahoaka hoe ity tompoko eto any amin'ny mpanatanteraka dia mipanatanteraka azo any antoka premier ministre tolotry ny mampara fa tsy premier ministre fikotona tany andafy disqualifie tany amin'ny CES tany disqualifie nge izy matony tany disqualifie tsy mbola mipetraka eny-mbolana teto Madagascar tsy mbola malala ny tantara amin'ny Madagascar dia anao miracle zany izy anao ohatran'ny mayolina mialatsiny anao miracle izy zany mpaminany fa raha ohatra ka le premier ministre napetraky ny mamparany teo dia azo metereny izy ataovy ty zahako zao fa nandeha faudience tany mbola tsy voaray am'izao fotoana zao mba hitiresaka amin'ny le nantsitrany nazera tany fa raha premier ministre mamparany tao sora fa tanteraka io zavatra ka
tsy hoe tsy tsangan'olona le izy fa le olona mena hevitra dia nanaiky le olona nge tany ambolohany za zao tao mikolopera ngesaka tamin'ny filoeratonary mampianana talohan'ny deuxième tour resaka tamin'ny tao a netiko tamin'ny tao le zao ny takiny fafy zao ny takiny udr zao ny takiny mampara fa tsy zao mihitsy akory le zavatra tadiavinay e tsy zao zavatra hitatsika zao tompoko mialatsiny ina moa nisamboranako zanga nanao boadio kosa zanga namaky trano zanga nanompa olona za manao ny manao hevitra zanga ny teny hoe anohitra dia alohatra amin'ny ara-dalàna e dia hoe tsy ko toeran'ny mpanohitra za mbola mialanenina amin'ny mapara hoe raiso mapara ny toeran'ny mpanohitra fa rehefa tsy raisiny dia raisina efafy le izy dia ao zay ny anoho ny hevitra avoalaza ny lalam-panorenana mihitsy ny fanoherany amin'ny zavatra tsy mety fa onao manontany anareo nividana vahoaka ananga naratreny rano ka raha ny fitenenako marina ka ny fiarovako vahoaka ka mifanajako lalam-panorenana misamboranao dia mahazo diplôma vaovao indray ako anaty CV ako satria ako manohitra le olona mitoanako tsoko aminareo fa avekeo tany toerana maro no rakoran'olona foana noho ny fanoanako amin'ny filoha io